Ny zavatra ho hitantsika eto dia mikasika ny fambolena melon. Ina moa ny atao hoe melon? Ny melon dia karazam-boly ao amin'ny fianakaviam-ben'ny cucurbitacées na ireo izay misy ny voatavo, ny voatango, ny courgette, ny concombre. Ny toerana anaovana ny melon dia amin'ny faritra toy ny tany mafana. Ny fiavian'izy io dia avy any Afrika. Niditra kosa izy teto amintsika tamin'ny taonjato faharoapolo ka ireo mpamokatra melon tao amin'ny nosy La Réunion no nampiditra azy teto Madagasikara. Ny taona 1970 dia nisy ny andrana nataony tao amin'ny PAEA na ny projet d'appui aux exportations agricoles izay niova ho PSFH na projet de structuration de filière horticole taty aoriana, ary ankehitriny dia nitohizan'ny CTH na ny centre technique horticole d'Antananarivo. Io centre io no nanao karazana fambolena melon isan-karazany izay natombony tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpamboly tany amin'ny faritra Sakay ary nihitatra hatrany teto amin'ny faritra Antananarivo. Izay no mikasika ny nidiran'ny melon teto amintsika. Manahoana moa ny toetry ny tany ilaina ambolena ny melon? Karazam-boly mila hafanana izy ary tsy mahazaka atsika be loatra. Tsy zaka melon koa ny amandona diso tafahoatra. Ny tsy fahampian'ny hazavana dia mampihena ny fironan'ny voany. Tena sarotiny amin'ny tsirotany sy fahabetsahana na fahakelezan'ny singa ao anaty tany koa izy, indrindra ny azota sy ny potassium. Ny tany tena tiany dia ny tany mbola tsy nambolena mihitsy, izany hoe tany manta, indrindra ny tany mena. Saingy kosa mila asiana zezika rehefa tonga ny fotoana ambolena. Ny fomba fikarakarana ny tany aloha raha amboly melon dia toy ny fambolena rehetra ihany, izany hoe asaina lalina ny tany iray volana alohan'ny ambolena. Manao bion na vohitra kely mirefy eo amin'ny 2 metatra ny sakany ary 20 cm ny ahavony. Ny halavany dia arakaraky ny habean'ny tany. Sarahana amin'ny lalana mirefy eo amin'ny 15 cm eo ny elanelan'ny bion anankiroa. 12 andro mialohan'ny fotoana ambolena dia asiana dolomy eo amin'ny 10 kg isan'ara eo, zezipahatra masaka na komposta eo amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 sarety isan'ara, zezika sinika NPK 4 kg isan'ara ary zezika potasy 1 kg isan'ara. Ireo zezika ireo dia azo ovana arakaraky ny mahazatra ny olona. Amin'ny fotoana toy izao dia efa misy ny zezika organika izay azo ampiasaina ihany koa. Rehefa vita io bion io dia saromana plastika mainty dia atao amin'izay ny fomba fambolena. Ahoana ary ny fomba famafazana ny melon? Ny fomba fambolena melon moa zany dia toy izao fanao azy. Voanalohany indrindra zany dia maka tany manta ianao izay marihana fa tany mbola tsy nampiasaina mihitsy, iray borety, dia maka fasika iray borety, maka zezika na komposta iray borety. Ireo zany no afangaro tsara, ary vita afangaro tsara izy dia maka barika ianao apetraka eo ambony fantana, dia arotsaka ao anatin'ilay atao hoe vilany zany, dia misy tsikalana io barika io, ary ao anatin'ny tsikalana io no masina rano sabo oroan'ny siny no atao anatin'ilay vilany, dia tenehana andrahoina ho masaka zany io tany io mandritry ny ora ray na sy atsasany eo eo. Ary rehefa masaka ilay tany dia asorina ampangatsiahana eo amin'ny ambony sachet madio na tany efa voadio. Ary rehefa mangatsika ilay tany dia atao mizapo, zany atao anatin'ilay sachet kely lavalava kely zay, fenona tsirairay io pot io dia alamina tsara. Ary rehefa vita feno ilay pot arak'izay tany nampiasainao dia manao ny pepiniera sika na mamafy ilay voananana. Ka ny fambolena azy dia raisaky ny pot ka ny alaliny
de eo amin'ny 1 centimetre eo no alaliny ilay voanjavatra izay ho ambolenao. Ary rehefa vita avy eo izy ao anatin'ilay ataontsika hoe taniketsa, afaka 15 andro na 30 andro eo dia efa hitanao ny fiovany, fa manome ravina 3 na 2 eo izy. Ary efa tonga amin'io ny ravina 3 sy 2 io izy dia azonao afindra. Ka fomba famondrana azy ndray rehefa avy eo dia ao amin'ilay tany izay voakarakara teo efa nasiana plastika no goahana ny eo afovoany. Ary efa goahana ny eo afovoany dia mirefy eo amin'ny 5-7 centimetre eo ny elanelany. Atao tsara afovoany tsara izy alohan'ny nantsoahana azy nefa dia tondrahana tsara ilay planty na ilay zanakanana ifokarano tsara mba hitambaran'ilay fasa ilay tany amin'ny fakan'ilay zanakanana. Tsara ho fantatra nefa fa izy dia anisan'ny zanakanana sarotra vilena indrindra satria malemilemy, ka raha voapiretina mafy ny fakany dia mety mamono tena izy. Kanefa ilaina tandremana tsara faritrilay miseho eo ambonin'ilay pot plastika iny no tany andevenana anazy, fa tsy azo atao mihoatra lavitra an'ilay tany izay misy an'ilay fakany. Eo anelanelan'ireo nefa dia asiana tavangy plastika izay 1 litre sasany eo tapahana ny vodiny. De eo anelanelan'ilay zanakanana anankiroa indray lavana ihany indray ipetrahan'ilay tavoangy dia aletika tsara ilay tavoangy. Ny antony natavana amin'ilay plastika mba tsy voan'ny entona avao amin'ny tany amin'ilay rano izay efa mandy be, dia lasa mafana ilay rano ao ambanin'ilay plastika ao, dia mitombo zany ny hafanana izay mampaniry an'ilay zanakanana. Rehefa vita n'izay fambolena izay dia maka serson indray tsika atsatoka eo ivelany bio, dia rehefa vita izay dia saronana izy amin'ny alina. Dia avy eo indray izy koa fa rehefa maraina, satria nahoana madisy mafana be indray ilay zanakanana dia manjary sepotra, dia misy may ihany koa ny raviny raha ohatra ka tavela tratran'ny hafanana be ao izy. Zay zany ny fomba fambolena azy. Raha izay ary ny fomba fambolin'ny melon dia inona no fikojakojana tokony atao raha misy aretina na bibikely. Ny aretina mpahazo ny melon moa zany dia ireny fotsifotsy amin'ny raviny ireny. Raha misy zavatra mitranga amin'ny raviny zany dia ny fongicide no ampiasaina. Ny fongicide dia azontsika vidina eny amin'ny toeram-pivarotana ny kojakoja mikasika ny fambolena. Miova arakaraky ny fotoana ny anaran'ireny fanafody ireny, fa eny amin'ny mpivarotra azy no afantarana azy. Ny bibikely koa dia toy izany ihany. Misy ny fanafody amidy izay antsoina amin'ny ankapobeny hoe insecticide, izay azo vidina ihany koa eny amin'ny toerana fivarotana ny kojakoja-pamokarana. Ahoana kosa ary ny resaka fiotazana. Ny melon zany dia masaka tsikelikely fa tsy indray masaka. Mila jerena tsara nefa ny voany tsirairay satria misy fotoana mahamety azy manokana ny fiotazana. Ny fomba fahafantarana ny fahamasahan'ny melon dia mamoaka fofona manitra izy dia fa azo lazaina hoe masaka izay ary hotazana. Ny fotoana fiotazana azy zany dia isan'andro. Inona kosa ary ny tombontsoa azontsika raha amboly melon itsika. Ny zavatra azo eo amin'ny melon raha ho an'ny fahasalamana ny jerena dia manome izy kaloria eo amin'ny 530 kilokaloria isaky ny melon 100 grama. Misy ihany koa ny singa izay manafaingana ny fiasan'ny tsinay na le antsoina koa hoe fibra. Ny fatran'ny glucide ao anatin'ny 100 grama dia misy 2.20 grama. Ny protide aotra 5 grama. Ny lipide dia misy kely dia kely izay tsy voalaza amin'ny fatrany. Ny rano dia 8.20 grama. Ny provitamine A 2 mg, vitamine C 520 mg, potassium 20 mg ary ny magnesium 20 mg. Ireo zany ny lanjan'ny kasinga hita ao amin'ny melon milanja 100 grama.